Androany iresaka zavatra faminao ndray satria lasa ny saiko ao anatin'ity fitsimbalivalian'ny fiainana zay tsy fantatrao makany, tsy fantatrao makaiza, tsy fantatrao andeha hoaiza, tsy fantatrao avy aiza. Ny olona isam-batany aby dia samy manana ny antom-pihetsehany, fa ny zavatra azo tarafina hitovizany dia ny fiandohana sy ny fiafarana sy ny drafitra hitsehany tsiraray avy dia tokana ihany. Ny fotoana na samy tsy ara-potoana ary dia amin'ny fotoana foana no tsy maintsy etsehany. Misy miala sasatra, misy any amponja, misy ao piterahana, misy ao mpanangona karena, misy ao mpambotrina vahoaka, misy ao mpanasoavana ny mpiaramonina. Marobe ny hetsika ataon'ny olombelona andaniny ny androm-pivelomana, mifandimby mifamangy ao anaty fifaliana sy fahoriana, mandra-pamangy any amin'ny varotsy ny fody. Tsy mba lasa saina ve ianao hoe inona marina ny antony zao? Na lasa saina azy ianao dia ambarako anao fa mbola tsy ho izao mihitsy no voavalinao zany fanontaniana zany. Fa ny zavatra tiako hisintonana ny sainao dia izao hoe ny fotoana zay tandrovantsika mariantsika dia azoko saintsaina hoe tsy mihetsika, tsy nanam-piandohana, tsy hanan-kafaranako satria na tsy izy tsony ary zao tontolo izao. Ny fotoana mbola hoevoana eny hatramin'ny mpamorona azy mbola azo saintsaina hoe iza ny taloha. Ny fotoana sa Andriamanitra? Aleo angata hoe niara-miandoha